Piasa vao amin'ny DHL nahatratratra ny amin'ny 20 isa kosa no niaran'entana nanatotosa asa soa teny amin'ny akany fitaizana zazakamboty Étoile du Matin tetsy Ambotry Manjaka omaly. Nolokon'izy ireo ny rindrin'ny trano fisakafoanan'ity akanyity sy ny efitrano filalaovana izay tafiditra indrindra. Ao anatin'ny andro iraisam-pirenena ny asa sosialy isahan'ny DHL amin'izao fotoana izao moa ity hetsika ity dojerentsika ary ny sary. Niara-nientana ireo mpiasa miisa 20 dia eo avy amin'ny orinasa DHL nanatotosa asa soa teny amin'ny akany fitaizana zazakamboty Étoile du Matin etsy Ambotry Manjaka omaly. Nolokon'izy ireo avokoa ny rindrin'ny trano fisakafoanan'ity akanyity sy ny efitrano filalaovana. Tafiditra indrindra ao anatin'ny andro iraisam-pirenenan'ny asa sosialy sahan'ny orinasa DHL izao hetsika izao. Toy an'le asa efa nifanaovanay tamin'ny orphelinat Étoile du Matin dia verina anakaty indray DHL nanohy an'le asa tamin'ny 5 juin raha tadidinareo iny hoe nanao resaka environnement zay. Dia ny antony sy ny fotoana androany indray ny DHL rehetrarehetra erak'izao tontolo izao arak'ilay teneniko teo mana responsabilité sociale dia manokana andro anankiray ao anatin'ny taona ifanometanana amin'ny mpiara-monina dia safidinay manokana ny centre orphelinat Étoile du Matin anaovanay réhabilitation. Nametraka ho laharam-pameana ny fitsinjovana ny ankizy madinika ny DHL noho ny fangatahan'ireo ankizy misy 23 taizana sy raisina tananao anivony akany Étoile du Matin no nahatoako tosa izao asa fanavozan'izao. Centre orphelinat Étoile du Matin manana objectif ohatran'ny DHL. Zahay rehefa manao zavatra ho an'ny fiarahamonina ny tena kendrenay dia ny ankizy satria tadidio tsara ny ankizy kely no avy ny firenena. Ireo ankizy ireo na aiza zany manana zo mitovy amin'ny rehetrarehetra ireo ankizy ireo dia izay mitondra ny anjara adidinay ho an'ilay ankizy le tsy manana mpiara. Mpanabe miisa 9 no mitaiza azy ireo. 2 taona ny kely indrindra raha toa kosa ka 20 taona ny zokiny. Efa tamin'ny taona 2017 no nijoro ny akany Étoile du Matin.